vahoaka tafanginany manoloana ny tsindra azy ireo menjady aminy ny mponina eo amin'ny distrika Betroka. Solo tena nitondra ny afatra izy ireo ny président Amira. Navoaka mpomba azy ireo an-tabajotra izany ka dia niparitaka eran'ny Facebook rehetra. Voarakitra ao anatin'ny fanambarana pahabe masy io fijerin'izy ireo fa efa mivoana makany amin'ny tsy tokony ho izy intsony izao fomba fitatana solombavam-bahoaka lantany atoeran'izao. Manoloana izany indrindra ary dia niantso vonjy tamin'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina sy ny Prime Ministre izy ireo. Voalohany indrindra moa mijoro eto ny tenako. Tsy sanatrian'izay ka hoe atao hoe candidat député tsy lany dia izay mampalahelo anazy. Na hoe resaka politika. Fa ny tenako moa dia hoe Amira ny ahafantarany atao hoe raha Madagasikara ny tenako. Ny joroako eto dia mahazanaky nyty distrika Betroka ty ny tenako satria eto ny tanàna na dia misy ara no miteny hoe karana Vaniendy izy iny fa latsaka teto ny tavony eto angamba no ilevenana afaka mijoro amin'ny mahazay zanaky Betroka anazy ny tenako na dia misy fanaratsiana. Manaitra nareo mpitondra fanjakana ao ambony ao. Manaitra ny Andriamatoa filoham-pirenena. Manaitra ny Andriamatoa lehibe ny gouvernemanta. Indrindra moa zany tena tiako mihitsy misitona any Andriamatoa lehibe ny gouvernemanta mba hitodika kaikaiky aty Betroka amin'ny fanalana baraka ny fitondrasany Andriamatoa solombavam-bahoaka député Nicolas. Fampihorohoroana aty Betroka satria ny anaran'izany Premier Ministre zany hatrany no entina mampihorohoro an'ity tanàna Betroka ty. Vao misy olo tsy mitovy hevitra aminy raha mpiasa mpanjakana moa izy dia alefa sans portefeuille. Maromaro angamba fa lasa sans portefeuille teto raha tsy tenja tao anatin'ny herintaona fotsiny angamba. Ny anarany Andriamatoa Premier Ministre ny ampiasaina ndesina natanterahana an'izany fampihorohorona lehibe zany. Zay tsy mitovy hevitra araka ny voalazandreo ray aman-dreny teo aloha reo dia alefa affectation mpiasa mpanjakana. Ny anarany Andriamatoa Premier Ministre no entiny ano anatanterahana an'izany fa hoe tanakavanany Andriamatoa Premier Ministre hono zany solombavam-bahoaka mpampihorohoro eto Betroka zany. Ka dia manaitra za satria raha ny fahafantarako azy angamba mba pahafatapatatra kely an'ireo olo reo ihany ny tenako tsy olo mpanao an'izany reny olona reny fa fandotoana ny anaran'ireo fotsiny natao solombavam-bahoaka hoentina irehareha ty Betroka ty. Torak'izay ihany koa raha misy mpandraharaha na olo sivily tsotra ka tsy manaiky baikony, tsy manaiky misolelaka aminy na hoe aratsiny reo mpiaradia amin'ireo tsotra zao fotsiny dia efa alefa ny fitoriana hoe manala baraka azy hony sady mifofo ny ainy. Efa maromaro reo olona gadraina amin'izany fitoriana raha izany. Tsy mahay formule na fitoriana manko izy raha tsy izay foana hoe manala baraka sy mifofo ny ainy. Mampalahelo ny zava-misy eto Betroka amin'izao fotoana zao. Zay mahatonga ny tenako hoe nidina ty manao fanairana aminareo fitondram-panjakana miaraka amin'reto vahoaka reto. Raha ilaina ny fidinanay an-dalambe dia tonga zay hidina an-dalambe. Fa noho ny fanohananay an'izao fanjakana mijoro zao, ny fiarahanay dia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena satria reto olo marobe reto dia olo ny iry-mara avokoa reto. Tsisy olo hafa reo fa olo ny iry-mara avokoa reto fa tsisy olona mpanohitra ato. Nefa mampalahelo any Antananarivo ny solombavam-bahoaka anay Randriana Solo Jean Nicolas mitatatata amin'ny radio amin'ny télé hoe mpanohana fitondrana. Tsy lany teo ny Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy izy ny nampandany ananjy. Aty Betroka izy amin'ny radiony 100.2 FM fanaratsiana fitondrana hatrany no ataony. Ary fanontononana fanenjehana olona fanalana baraka olona ao anatin'izany radio 100.2 FM zany. Ka eto koa tiako no misitona ny Sain'Andriamatoa PDG ny groupe TV Plus sy Radio Plus Andriamatoa sénateur ianao raha teo moa zany mpiandraikitra anay aty amin'ny faritra atsimo mba miangavy anao Andriamatoa
le sénateur, monsieur le PDG, mba jereo akaiky any ny olona ampiasa ny antenne 100.2 plus fa tena mampalahelo hoe ampiasaina famporokorona zany radio zany aty Betroka aty nefa misy lalàna mifehy io radio io. Za dia anisany mpanaraka ny radio plus sy ny TV plus ary mpiara-miasa raha teo moa ny tenako zany satria matetika miakatra ao amin'ny plateau fa mbola tsy manao tsy manao ohatran'io fomba fiasan'ny aty Betroka io ngamba fahafantarako an'izany groupe TV plus zany. Fa ny ampiasan'ny olona ny antenne aty Betroka aty, ny ampiasan'ny Nicolas Jean-Patrick an'izany aty Betroka aty, Jean-Nicolas an'izany aty Betroka aty dia tena fampihorohorona vahoaka, fanalana baraka olona, fanaratsiana fitondrana. Nefa anao Andriamatoa PDG dia mpiara-miasa akaiky amin'ny fitondrana ary tena mpanohana mavitrika fitondrana ka dia misintona ny fomba fijerinao za mba asio contrôle kely ny radio aty Betroka, manana enregistrement zany zay raha ohatra ka ilainao afaka ameko anao monsieur le PDG fa tena fanalana baraka fotsiny an'io groupenao io ny ataony député Nicolas aty Betroka aty ka dia misintona sainareo fitondrana za Betroka zany te handroso liam-pandrosoana fa tsy andrinay raha ny anamboarana an'ity RN 13 nay ity, efa tsy andrinay ny anamboarana an'ity RN 13 nay ity ka sanatrian'izay ny adalàna ataony Andriamatoa député ny handeha hataoko hoe mety tsy hatateraka an'izany na mpiato an'izany projet lehibe zany mba mangataka re zahay amin'ny anaran'reto vahoaka amin'ny Betroka reto tody io manokana Andriamatoa filoha vahoaka amin'ny Betroka fa tianao vahoaka amin'ny Betroka fa tsy manaraka ny hadalàna io solombavam-bahoaka io ary mangataka zay mba nokafana fanadihadiana manokana mikasika an'io solombavam-bahoaka fa volany sy ady nandritra ny 5 ambin'ny folo taona tsy hainay aiza ny tany nandehanany mba asiana fanadihadiana manokana mikasika an'io fa miamiemitra hatrany Betroka ary ataoko angamba fahitany Andriamatoa filoha zany tamin'ny fandalovanao teto tamin'ny taona lasa iny hoe ohatrany ahoana moa ny zany district amin'ny Betroka zany mety fa ny farafarany any angamba izy raha amin'ny district misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ka mba mangataka zay satria vola meny fitondram-panjakana lasa tsy fantatra anay hoe mandeha makaiza le vola fa Betroka miamiemitra hatrany ka dia manaitra ny sainareo ao amin'ny fitondrana, manaitra anao ny tenako Andriamatoa filoha amin'izao zavatra miseho eto Betroka zao ataonay ampilaminana ny hetsika hatramin'izao fa zahay aloha dia tsy manaika zao fa mpihoroana atao amin'izao namanay zao sy ny olona mpanohana fitondrana eto Betroka fa raha ilaina zany hirotsaka an-dalambe zay atoato. Reto ny tenako amin'ny anaran'ny vahoaka ny Betroka dia manambara aminareo Andriamatoa filoha zaina Andriavelona sy Prime Ministre Tsay Christian fa tsy manaiky ny sindry azo lena ny vahoaka ny Betroka noho ny fisanganako eto dia tezitra le vahoaka zany amin'izao fotoana zao ka mitroatra zany satria tsy mendrika misy zao toetra ataony asehony député Arandrianasoa Jean-Nicolas zao ka noho izany mizaly ny fonctionnaire anaovany azy raha vao tsy mitovy hevitra aminy dia tonga dia affecté sahala am'izay koa na gendarme aza ampizaha tena affecté vany aby raha vao tsy mitovy hevitra aminy, sahala am'izay koa na polisy aza affecteny koa raha fa tsy mitovy hevitra aminy, hatramina magistrat affecteny aby io. Zany ny ataony Andriamatoa filoha zaina sy Andriamatoa Prime Ministre hatramin'ny mpampianatra aza zany aby affectevany aby ka noho izany fahatezeram-bahoaka no isanganako eto zay zany no teny mba lefako any aminareo manam-pahefana ambony any. Tsy niandry ela kosa nefa fomba n'ilay solombavam-bahoaka voatonontonona ka nitondra valokafatra sy fantsiam-baovao avy hatrany izy ireo. Nambaran'izy ireo an-Kariary fa tena député manao ny asany raha ny député Jean-Nicolas Randrianasoa fa fansorapotaka sy fanaratsehana bevata izao ataon'ny ekipa président Amiry izao. Mangataka ny fitondram-panjakana koa izy ireo André Fepetra amin'izao ataony ny andaniny izao. Fanambarana manoloana ny fanirasirana an'Andriamatoa Hajaina Randrianasoa Jean-Nicolas izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy intelo misesy ato anatin'ny distriktan'ny Betroka tao amin'ny tambazotra serasera Facebook omaly alakamisy 20 Mey
taona 2024 nataon'ireo tambazotra ny mpanavotry vahoaka tsy maty valavo akibo very fihinanana amin'ny asa rasy satria nahomby ny paikady ny raha n'Andriamatoa sy ny vahoaka sy ny mpitandry filaminana ary ny fisarana sy voavidim-bola amin'ny ady atao amin'ny fanondrana zava-mahadomelina rongony sy famosena omby halatra aty Betroka. Dia toherinay marindrano ny faniratsirana ny anarany sy lovam-bahoaka amorona na tranga sy amanorana any anaty tambazotra tserasera amin'ny fandalam-baraka olom-boafidy amin'ny zavatra sy anananam-pirofo. Raha ny voka-pifidianana sy lovam-bahoaka tamin'ny 7 Mey taona 2024 teo ny jerena dia elanelam-bato 7,270 sy 1270 voix no nandresen'Andriamatoa Randrianasolo Jean Nicolas anio kandida laharana fahatelo sahy miteny amin'ny anaran'ny vahoaka ny Betroka io. Azafady tompoko, aza miteny amin'ny anaran'ny vahoaka ny Betroka ianareo zay visanisa io fa mijoroa amin'ny anaranareo miovaova loko politika isaky ny sokajim-pifidianana io. Ny fahalalahanao tompoko dia mifarana eo amin'ny fahalalan'ny hafa. Izany no atao hoe demokrasia fa tsy izy io ataonao io. Noho izany dia apetraka eo anatrehany fisarana hatrany no hisaratsika na dia tsy manaiky an'io andrim-panjakana io aza ianareo kanefa mitony tena ho tandalana. Tsy ady velively no ataonay aminareo fa fitazainanareo mba hanara-dalàna hafa zazy io. Na misy aza nefa fifandritana ara-politika sy arakevitra tahaka izao dia mbola iray tsy mivaky hatrany Betroka ary samy teany eo ny tsirairay fa ao anatin'ny fony izy ireo ny fitiavana ty distrika Betroka.